Zay no makasika ny fanolaniana atao anatin'ny fivoriana azon'ny be sy ny maro natrehana ny fandaharam-potoana ny solombavambahoaka mialohan'ny hafarana ny fivoriana ara-potoana faharoa ny parlemanta. Isany amin'izany moa ny fanombohan'ny asambomera isan-karazany. Tsy tafiditra ao anatin'ny volavolan-dalàna valo hodinian'ny solombavambahoaka ao anatin'ny telo-herinandro farany mialohan'ny ikatoana ny fivoriana ara-potoana faharoa ny parlemanta ny volavolan-dalàna momba ny sata manokana komuna efatra sy ny tovana amin'ny lalàna momba ny fitsinjaram-pahefana. Voafaritra kosa fa hodinian'ny antenimieram-pirenena ny volavolan-dalàna va ny fahefanam-panatanteraka momba ny fananganana ny fitsarana amin'ny sahan'andraraha ny mpitondra na ny haute cour de justice. Raha ny fandaharam-potoana no lanian'ny solombavambahoaka dia manomboka ny talata fa 7 volana desambra izao ny asambomera andiniana ny volavolan-dalàna aotra 7:30 izay mivoaka ny 13 novambra 2024 momba ny haute cour de justice. Ny alakamisy 12 desambra no entina ny fivoriana azon'ny be sy ny maro hatrehany io volavolan-dalàna io. Ny 12 desambra no fionana gouvernemanta sy ny solombavambahoaka. Amin'io no amalian'ny gouvernemanta ny fanontaniana avy amin'ny député. Ny 15 desambra no diniana ao anatin'ny fivoriana voamerany momba ny fiainan'ny solombavambahoaka. Tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoana ny antenimieram-pirenena ihany koa ny fandiniana amin'ny fankatoavana fifanarahana raisam-pirenena momba ny olona sembana. Ankoatra ny volavolan-dalàna dia tolo-dalàna enina no andalo eo anivon'ny fivoriana ny antenimieram-pirenena. Ny 17 desambra vao hifanana tanteraka ny fivoriana ara-potoana faharoa ny antenimieram-pirenena ka izara roa ny fotoana amin'io. Tapakandro maraina no anatotosana ny famezitrahana ny fomba ofisialy ny solombavambahoaka voafidy teto Antananarivo arahany lanona-pamaranana ny fivoriana ara-potoana faharoa ny antenimieram-pirenena.